Rehefa zakanana ny dadanay dia mijoro ny zanak dada. Koa rehefa zakana ny Marc Ravalomanana dia mijoro ny Tojo Ravalomanana. Tena eto amin'ny laza amintsika aloha ry Antananarivo tsy ho ataontsika teatra na conflit intsony, programme tetikasa no tokony hifidianantsika izay ho be ny tanàna eto Antananarivo. Araka ny vaovao efa entsika rehetra mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara dia ny rotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ny zanaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izany hoe i Tojo Ravalomanana. Nanao fanehoan-kevitra voalohany i Tojo Ravalomanana amin'izao maha-kandida ben'ny tanàna Antananarivo ofisialy azy izao ka hoy izy hoe fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Aza matahotra, mino fotsiny ihany. Tsy dia lafo ity fanehoan-keviny ity fa mazava tsara. Nanambara tamin'ny fomba mahitsy ihany koa izy fa rehefa nosakanana, rehefa tsy navela hirotsaka ho ben'ny tanàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tonga ny zanany i Tojo Ravalomanana vonona hijoro hanohitra ireo ratsy fanahy. Soran'Andriamanitra lehibe aloha tsika ary navita nakany numéro 4. Fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Averiko fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Eto Antananarivo no misy atsika. Koa rehefa sakanana ny iray aminay dia tonga arivo mijoro izahay. Rehefa sakanana ny dadanay dia mijoro ny zanak dada. Koa rehefa sakana ny Marc Ravalomanana dia mijoro ny Tojo Ravalomanana. Miary volahy tsy matindray andro. Koa manao antsoavana Antananarivo izahay. Ry arivo lahy, ry arivo vavy, mijoroa ary mitenena fa omba antsika mandrakariv'Andriamanitra. Araka izany dia efa vonona amin'ny angatsiaro ny Tojo Ravalomanana amin'ity firotsahana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Etsy ankilany anefa hita fa betsaka ny fanehoan-kevitra mahakasika an'ity firotsahan'ny Tojo Ravalomanana ho fidiana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Maro dia maro ireo tonga dia manana eritreri-dratsy na manana saina ratsy manoloana an'ity firotsahan zanaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia azy izao ohatra dia naneho hevitra foana ary mahita izy ireo fa hoe mazava be fa valifaty politika no mibahana atao an-tsain'ireto fianakaviana Ravalomanana reto. Tsy mieritreritra afa-tsy ny hamalifaty ny filoha Andry Rajoelina izay nanongana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy ireo ary nasiany filoha Andry Rajoelina resaka mihitsy ny mahakasika an'izany tao amin'ny fandalovany tao amin'ny fahitalavitra TVM tamin'ny 17 volana septambra 2024 lasa teo iny. Tsy dia nivantana loatra ny tenin'ny filoha fa niendrika hafatra ho an'ny vahoaka ny Antananarivo ihany. Ny tenin'ny filoha hoe tena mila mahay misafidy tsara isika vahoaka hoy izy ary aoka i Antananarivo tsy atao toerana iadivana intsony na ihany koa hifandrafesana mba ho modelin'ny fandrosoana eto Madagasikara eny fa hatrany amin'ny kontinanta afrikana mihitsy. Mila mahay misafidy tsara ny vahoaka malagasy amin'izay be ny tanàna ho apitrany, ho fidiny, hitondra ny izany hoe tanàna izay iadidiny izany. Zava-dehibe tokoa. Zany olona ho atao be ny tanàna na Antananarivo renivohitra izany. Programme tetikasa no tokony hifidianantsika izay ho be ny tanàna eto Antananarivo ary okizay tena eto amin'ny laza amintsika. Aloha ry Antananarivo tsy ataontsika intsony ohatran'ny hoe toerana fifandrafesana sy fiadiana. Tsy ho ataontsika teatra na conflit intsony ity Antananarivo ity fa ho ataontsika modèle ana développement ary betsaka moa ny asa ho anapiny ho an'izay be ny tanàna ho sadiny vahoaka eo tetikasa hoentiko manokana satria manana trosa amin'ny vahoakana Antananarivo amin'ny mabe ny tanàna nateto. Araka izany voalazan'ny filoha izany dia azo lazaina fa tafita soma tsara izany ny afatra ireo mpanaradia azy sy ireo mpisolelaka aminy toa ny minisitra teo aloha Lalatiana Henriette Niseho Fokontany etsy Anosy Zato Atsinanana voalohany Jean Nirina Rafanomezatsoa, i Soaly Mosa sy ny sisa sy ny sisa.
tonga ny amin'ny filoha Andry Rajoelina tsara ny afatra hoe valifaty politika amin'ny fotsiny no antony irotsahan'ny fianakaviana Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ity, ary tsy manana tanjona hafa ankoatr'izay izy ireo, tsy manana programa mazava amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary tsy mieritreritra ny ampandroso any Antananarivo renivohitra velively. Raha lazaina amin'ny fomba mivantana dia anonga-mpanjakana no antony irotsahan'ny Tojo Ravalomanana ho kandida ben'ny tanàna Antananarivo amin'izao, toy ny nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fotoana nanonganan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ndao ary hoarantsika ny fanehoan-kevitra reto mpanaradia no sady mpisolelaka amin'ny fitondrana sy ny filoha Andry Rajoelina vitsivitsy reto. Ity iray ity izao dia fanehoan-kevitry ny ministra teo aloha Lalatina Henriette tao amin'ny fandaharana dinika ambony tafitrano tao amin'ny fahitalavitra Viva. Nilaza ny tena tanjon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy. Ny antony dia tsotra hoy izy, satria tsy hita akory izay fiovana nentiny ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny tena marina dia tsy tsara mitondra ny Antananarivo renivohitra mihitsy Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany, izany hoe na ny vadiny na ny zanany, satria amalifatin'ny filoha Andry Rajoelina ny tanjony voalohany indrindra. Mbola tsy levon'ny vavon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fanonganana azy teo amin'ny toerana na filoham-pirenena azy. Tamin'ny vonanambara Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha tamin'izay fotoana izay nilaza izy hoe zaho izy ilatsaka hovidiana ben'ny tanàna, dia niteny aho hoe manahirana ho azany. Tsy fanarenana ny tanàna no mibaiko an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nitondra inona ho an'ny tanàna Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izy nitondra tamin'ny alalan'ny vadiny. Tsy mety ho aho an'ity tanàna ity, efa potika loatra ho aho ilay tanàna, ka raha mbola toe-tsaina na lalan-tsaina na valifaty politika hoy aho no entina mbola andeha indray hiakatra eo amin'ilay fitantanana an'ilay tanàna na hiazakazaka haka amin'ny fitantanana an'ilay tanàna, tsy mahasoa antsika ho azany. Za dia resy lahatra fa tsy tsara ho an'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ny fianakaviana Ravalomanana, satria mbola ao amin'izy ireo foana ilay hoe amin'izy ireo Andriamatoa Andry Rajoelina nanongana azy teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 dia tsy maintsy manao valifaty politika foana zareo. Dia zay anie efa nibaiko Andriamatoa Lalao Ravalomanana, Andriamatoa Marc Ravalomanana nahatonga azy nandefa ny vadiny. Lalao Ravalomanana zany anie olona tsy niomana hilatsaka hovidiana tamin'ny fotoana androny. Ho fanampin'izay dia nametra-panontaniana ihany koa ny ministra teo aloha Lalatina manoloana n'ity firotsahan'ny Tojo Ravalomanana izay zanaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Nanontany izy hoe fa tsy mba misy olon-kafa mihitsy ve ao amin'ny antoko tim afaka narotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo, fa maninona ny tsy maintsy hoe ny zanaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mihitsy no narotsaka ho kandida amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Fa izy ihany moa no namaly ny fanontaniana napetrany hoe valifaty politika no mibahana ao an-tsain'ny fianakaviana Ravalomanana. Fa namaika azy teo dia hoe andao atao izay azahoana an'ilay tanàna anaovana valifaty any Andriamatoa Andry Rajoelina, dia ohatran'izay foana zany dia mbola izay koa no mibaiko azy. Tojo Ravalomanana nge candidat de substitution rehefa tsy afaka ny dadany dia andao indray ny zanany, satria efa teo ny reniny, ary izay mahatonga ny olona miteny azoko mihitsy ny olona miteny amin'izao fotoana izao fizy ity ve ilay retsy dia tsy mba nisy olona hafa mihitsy ao amin'ity mave dia tsy mba misy olona hafa mihitsy afaka nalatsaka, fa tena tsy maintsy hoe ny zanany dadany ray ny reniny ohatran'izany foana, satria mbola ilay valifaty politika no mibaiko. Tsy tsara ho an'ity tanàna ity. Miara-mahita ny antsika miara-miaina ny fahavoazana lehibe mahazo an'ity tanàna ity. Ity sefokotany anisan'ny mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina ity ihany koa dia nanizingizina mihitsy fa valifaty politika no antony nahatonga ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo. Ka azo eritreretina ihany koa zany fa mbola tsy miova ny heviny hatramin'izao fa mijanona amin'izay hatrany, satria efa tsy misy tsy mahafantatra fa i Tojo Ravalomanana ihany no Marc Ravalomanana. Efa izay raha teo ihany koa no nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana. Koa vazatany efatra afahantsika mieritreritra tsara hoe vazatany efatra tsy maintsy mifahina tsara daholo. Dia nilaza aminareo aho hoe naka ny nanao ny safidy teo aho zany nanao ny atsapaka dia nomeko azy dia mitovy tsara zany zay ihany no izy. Raha tsy ahivina amintsika moa ny zavatra nolazain'ity sefokotany etsy Anosy Atsinanana voalohany na i Jean Irina Rafanomezantsoa ity dia hoy izy hoe
tsy politika lojika no ketrehin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa mitetika fanonganam-panjakana izy hoy izy. Ity toerana ity anaovana bazy politika fotsiny dia amotika fiainan'olona ary indrindra amotika an'Antananarivo Iray manontolo. Sady tsy mety mihitsy koa izy ny firotsahako fidian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria tsy pomba ny fitondrana izy, izany hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana nefa tsy maintsy mila famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna. Arak'izany dia mety teraka korontana sy savorivory ny firotsahako fidian'ny Marc Ravalomanana indrindra raha tafapetraka eo amin'ny toerana mahabe ny Tanananarivo azy izy. Izany hoe raha ampifandraisana amin'ny raharaha politika misy ankehitriny dia amin'ny alalan'izany ny Tozo Ravalomanana no anaovan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany zavatra lazainy Jean Irina raha fanomezan-tsoa izany. Filatsahana ben'ny tanàna n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mahitsy amin'ny laza eto dia hoe lasa eritreretina ho anaovana base politika na fahatra politika zany ny eo ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zay amotika fiainan'olona be dia be. Misy hevitra lehibe zany hoe filoham-pirenena ianao ex présidentiel ianao no andeha hiverina ianao any anatina resaka politika ty amin'ny ben'ny tanàna zay fantatritsika hoe tsy afaka aleo tena mihitsy zany tanàna n'Antananarivo zany fa tsy maintsy miankina amin'ny fitondrana foibe zany. Hitantsika foana hoe subvention be dia be reo zavatra endraketiny tsy commune ambanivolo fa commune tena mila stratégie ka raha opitehantsika amin'izany le tanàna n'Antananarivo dia anjarantsika vahoaka no misaina fa za dia miteny hoe tsy lozika, tsy politika lozika nipetrahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ben'ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo niveau tantara-pirenena ary tenako dia mpitolona ho an'ireo olona tsy nitolona matahotra an'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa raha ho anahy manokana nitolona zay team mafana foa tamin'ny 2000 nanangana an'izany tikarivo zany zay nitoy tao anatin'ny team anisan'ny niatrika an'izany grève no Soavivo zany fa anisan'ny nandrodana koa zany fitondrana zany tamin'ny fito Soavivo satria problème mipetraka dia natao fitaovana foana ny vahoaka hatreto zany dia zao zavatra teneniko hoe aleotsika mitodika any amin'ny sosialim-bahoaka fa eto tsy misy matahotra zany raha za aloha zany tsisy atahorako mihitsy zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana zany efa nitondra vadiny efa hitondra izy dia miala dia miditra mangato an'izany politika eto Madagasikara. Araka ny efa voalaza teo ihany koa dia naneho ny heviny manokana i Soaly Mosa manoloana ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'izany herinandro vitsivitsy lasa izay. I Soaly Mosa dia mpanaradian'ny filoha Andry Rajoelina no sady misahana andraikitra ao amin'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara. Mbola azo lazaina ho manan-kery ihany koa ty heviny ty hatramin'izao satria araka ny efa voalaza teo an-trano sy ny efa hitantsika tamina sombina horonan-tsary teo ihany koa dia Marc Ravalomanana ihany no Tojo Ravalomanana. Ny zavatra nambarany tamin'ireo mpanao gazety tamin'izany dia toy izao: mampametra-panontaniana ihany ny toe-java misy ankehitriny sady mampanahy sao dia te hamerina ny sariny seho tamin'ny fito sy roa arivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy izy. I Andry Rajoelina teo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra, ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana kosa teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ary i Andry Rajoelina no nanongana azy teo amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy. Somary tantaratra avy aty ivelany ihany fa miendrika valifaty politika izao firotsahako fidian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izao ben'ny tanàna n'Antananarivo. Nefa raha jerentsika amin'ny fotsy miangatra dia tsy mila an'izany intsony ny firenentsika amin'izao feno fahantrana sy fijaliana iainan'ny vahoaka malagasy izao. Raha mijery fotsiny ange ianao zany hoe zay ve zany no tiana hatongavana hoe satria schéma efa niseho 2007 ve no tiana apody. Ny filoha Marc Ravalomanana no président amin'izany dia nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna ny président Andry Rajoelina. Dia zay ve zany no tiana averina any vadika fotsiny zany dia izy hoe satria ianao indray zany zao président Andry Rajoelina ny président dia ndao ary fa za indray zany zao ilatsaka maire. Mialatsiny fa ohatrany lasa simpliste ohatr'izay fotsiny ve zany no dia ohatrany hoe andeha anao an'izay valifaty zay ve zany tena antony fanontaniana ihany no apetraka. Mila an'izany ve ty firenena ty amin'izao zava-misy iainantsika zao amin'izao situation iainan'ny firenena iainan'izao tontolo zao mbola mila zavatra ohatr' izany ve anjaran'ny vahoaka no mijery fotoana mbola anaovana schéma ohatr' izany ve zao contexte iainantsika.
Ankoatran'izy ireo ihany koa dia mbola naneho ny heviny ihany koa ity mpisolelaka mahery vaika ny fitondrana ity i Hery Rasoamaromaka. Araka ity sary ity izay vaovao navoaka ny pejy Facebook Info Culture Média 2.0 FM 104.8 dia zao no voalazany. Tsy afaka hiara-iasa amin'ny mpanohitra ny fitondram-panjakana raha mikasa ambolo-korotana izy ireo, hoy Hery Rasoamaromaka, sekretera jeneraliny antoko TGV. Tsy zakany vahoaka intsony ny korotana noho ny politika ka anjarany rehetra no mitsara amin'ity fifidianana ity. Tsy manana kandida ankoatran'ny Aralamanantsony Irmar eto Antananarivo renivohitra. Aleo mijery ny zanak'antrano amin'izao iarahana miasa, hoy Hery Rasoamaromaka, saingy afaka ampiana kosa ny hafa raha ny nambarany. Manaraka izany dia naneho ny heviny ihany koa i Lalatiana Ravololomanana. Araka ny nambarany dia hoe ny fahendrena sy ny famatorana no tena anisany ilaina amin'ny fitantanana nyity tanàna Antananarivo renivohitra ity, ka noho izany dia aoka tsy ho fifanandrinana hery politika roa na koa olona roa ty Antananarivo ity. Izany hoe fifanandrinan'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, na dia ny zanaky ny filoha teo aloha aza no milatsaka ho fidiana ho ben'ny tanànany Antananarivo renivohitra. Fitantanana ny tanàna dia mila fahendrena, fitantanana ny tanàna dia mila traikefa, fitantanana ny tanàna dia mila fasahina, fitantanana ny tanàna dia mila ny fiarahamientan'ny mponina, fa tsy vitanao tokana io na lisitra tokana satra to andrakandana antsony Antananarivo. Mila fahendrena zany ary mila famatorana be dia be. Okizay ty tanàna Antananarivo ty tsy ho fifanandrianana hery anankiroa na olona anankiroa. Misy mantsy mbola milaza hoe fifaninanana amin'ny président Rajoelina sy président Ravalomanana ihany ty amin'ny alalan'ny candidat-mpanjakana sy ny zanaky ny filoha teo aloha zay candidat ihany koa io zay hoe ampy zay. Okizay ny Antananarivo renivohitra Madagasikara tsy any Orange, tsy any Tinina fa atsika rehetra. Ny hevitry Paul Rabary izay mpandinika ny raharaham-pirenena sy ny fiarahamonina ary ny filohan'ny antoko politika ny fireneko indray dia tsy nanao fanambarana mahitsy toy ny an'ireo teo aloha fa nataony ankolaka ihany zany fanehoan-keviny izany. Amin'ny Paul Rabary dia izay tsy hanao kilalao politika an'Antananarivo ihany no afaka anarina an'ity tanàna ity, fa hiditra amin'ny krizy goavambe indray isika raha toka olona hanao kilalao politika an'ity Antananarivo ity ihany no lany eo. Ity tanàna Antananarivo ity zany sepitry ny fampisoana hoentina satria ny fampisoana Antananarivo daholo zany olona rehetra mpandresy tsara fampisoana. Olona afaka manarina Antananarivo dia tsotra hoe olona tsy hanao kilalao politika an'Antananarivo satria very antsika raha manao kilalao politika an'Antananarivo. Amiko zany ny vahoaka an'Antananarivo sy ny mponina eto Antananarivo sy ny mpifidy eto Antananarivo no afaka manitra an'izay. Izay raha toa demokrasia. Laha daholo dia misy profila maro isan-karazany ao ny vehivavy, ao ny indépendant, ao ny mpanoratra hirahira, ao ny olona mifidiana vahoaka, ao ny indépendant misy, ao ny mitondra ny anarany iray, ao ny mpandraharaha amin'ny sehatra izay sanratany. Nahavita azy ireo mpandraharaha ireo dia safidy amin'izay zany vahoaka fa anjarany vahoaka mify. Mbola marobe ihany koa ireo mitovy hevitra amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpanaradia azy na ihany koa ireo tsy mpanaradia azy mahakasika ny firotsahan-kofidiany Tojo Ravalomanana noho ny antony maro samihafa, fa indrindrandrindra noho ny hoe hanao valifaty politika fotsiny ihany no tena antony hirotsahany eo ary tsy mila korotana intsony ny vahoaka malagasy fa ireny ihany aloha ny voatanisa androany. Ho faranantsika amin'ity tenin'ny filoha Andry Rajoelina ity, mahakasika ny fotoana nahalany azy ben'ny tanàna ny video antsika androany. Za no nanana isam-bato betsaka indrindra nahalany anahy ben'ny tanàna 170 000 voix nahalany anahy ben'ny tanàna teto. Ben'ny tanàna rehetra mifandimby tsisy ny oatra ny 100 000 voix tsisy. Ndika an'izany anampy an-tanàna Antananarivo, anampy sy ampivoatra n'ity capitale de Madagascar ity. Hiezaka tsika rehetra fa tsy zarery mba tsy ho atao hoe Tananarivo ny tanàna anisan'ny maloto indrindra
aty amin'ny continent africain. Zay sy indray ny momba niny resaka iny, mankasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany, aza tiany misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.